Donc ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de quoi? Amin'ity maraina ity hiresaka aminareo momba n'inona? Je vais vous parler de la sainte doctrine Resaka aminareo ny amin'ny fampianarana tsy misy kilema aho du corps de Christ. Le corps de mahakasika Christ. ny amin'ny tenan'i Kristy. Et souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie Ary matetika maro ny kristianina no miaina ny fiainan'izy ireo un peu comme bon leur semble, arak'izay tian'izy ireo iainana an'izany son indépendance, ao anatin'ny fahaleovan-tena, dans leur propre vie à eux, amin'ny fiainan'izy ireo ny fiainany manokana, ne réalisant pas que le Seigneur nous a placés dans un ka corps. tsy tonga sain'izy ireo hoe ny tompo anie nametraka antsika ao anatina tena Et il est la tête de ce corps. ary izy no lohan'io tena io. Et qu'on ne peut pas juste vivre dans Ka l'indépendance. tsy afaka miaina ao anatina fahaleovan-tena tsotra ao Faire fotsiny de isika, notre vie ce que nous voulons, hitondra ny fiainantsika amin'izay tiantsika hanaovana et azy, ne pas considérer nos frères, nos sœurs, ka tsy hanome lanja isika an'ireo rahalahy sy anabavintsika, et d'avoir notre petite vie à nous-mêmes. ary mifantatsika dia tsisy afa-tsy ny fiainantsika kely samy rery. Vous et moi, nous formons partie de l'Église de Jésus. Ka noho izany zaho sy anao dia isan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Dans notre langage même, souvent, quand on parle de l'Église, on parle d'un Ary lieu. ao anatin'ny fomba fitentsika mahazatra aza moa rehefa miresaka hoe fiangonana isika dia milaza On toerana va à l'Église. hoe andeha ho any En am-piangonana. fait, l'Église, c'est tous les Fa croyants, ny tena marina ny fiangonana dia ny fitambaran'ireo mpino rehetra, tous ceux qui sont nés de dia nouveau, ireo izay nateraka indray, tous ceux qui ont eu cette expérience avec ireo Dieu, rehetra izay niaina n'ilay traikefa niaraka tamin'i tous ceux Jesosy, qui sont devenus des enfants de Dieu. ireo rehetra efa tonga zanak'Andriamanitra, On ne naît pas enfant de Dieu. satria isika tsy hoe efa zanak'Andriamanitra hatrany amin'ny naterahantsika, On est né pécheur. fa teraka mpanota isika Avec la nature du péché. miaraka amin'ilay natioran'ny ota. Et la Bible nous enseigne d'où nous l'avons hérité. Raha ampianarin'ny baiboly antsika hoe avy aiza ny nandovatsika an'izany, Travers du péché d'Adam. avy amin'ny fahotan'ny Adama sy À Eva, partir de là ary nanomboka teo que l'homme et la femme, tous ceux qui naissent, nanomboka teo na lehilahy na vehivavy, n'iza teraka dia teraka niaraka tamin'ny natioran'ny ota. c'est l'héritage de toute personne qui vient. Ka noho izany ny lova izay nilovain'ny olombelona rehetra tonga teto Il est an-tany, né avec une nature de péché et il ne peut pas s'empêcher de faire le mal. teraka niaraka tamin'ny natioran'ny ota izy ary tsy afaka ny tsy hanao ratsy izy, Jusqu'au moment où il va rencontrer Christ, mandrapatonga ny andro izay hiaonany amin'ny où Kristy, il va avoir la foi en lui, le Fils de Dieu, ka hanana ny finoana n'ilay la zanak'Andriamanitra, foi dans son sacrifice, finoana ao amin'ilay sorona vitany, et se repentir de ses péchés. ka hibebahany amin'ny fahotany. Voilà pourquoi Jésus est venu. Izany hoe ny antony nahatongavan'i Jesosy. Il n'est pas venu pour tous ceux qui sont justes, ils sont venus pour ceux qui sont pécheurs. Tsy tonga ho an'ny olona efa marina izy fa ho an'ny mpanota. Et la Bible nous dit, à travers le prophète, qu'il n'y a pas un seul juste. Ary ny baiboly anefa dia milaza amin'ny alalan'ny mpaminany fa tsy misy marina na dia iray Paul aza. nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ary Tous. Paoly aza moa dia milaza hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy Donc amin'Andriamanitra. c'est pourquoi Ary izany no antony donnons notre vie rehefa à Christ. manolotra ny fiainantsika ao an'i Kristy isika. Allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 1er. Ndao ny sokafantsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Jaona toko voalohany. Vous savez, c'est trop facile de s'asseoir à l'église et de croire que nous sommes enfants de Dieu. Hitanareo ohatrany hoe mora mipetraka eo anivon'ny fiangonana dia mino sy mihevitra fa efa zanak'Andriamanitra isika. On vient à l'église, Tonga ao am-piangonana isika, mipetraka, on prie, mivavaka, et puis on part. vitsy izay dia lasa. Et on croit qu'on est enfant de Dieu parce qu'on se réunit dans un Dia lieu mihevitra ny quelque part. tenantsika isika hoe efa zanak'Andriamanitra satria efa miangona ao amina toerana anankiray any ho Mais any. la Bible nous enseigne Fa ny autrement. baiboly kosa dia mampianatra antsika zavatra hafa Et nous lisons ankoatran'izany dans mihitsy. l'évangile de Jean au chapitre 1er. Dia vakintsika ny filazantsara ny Jaona toko voalohany. Alors on va lire à partir du verset 9. Dia vakintsika manomboka eo amin'ny andininy fasivy. Ao Et cette lumière était la véritable lumière, parlant de Jésus, tao ny tena mazava io mazava io izay milaza ny amin'i Jesosy,
qui en venant dans le monde éclaire tout homme. izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Tout homme, parce que tous sont dans les ténèbres. Ny olona rehetra ozy izy satria ny olona rehetra dia ao anatin'ny maizina avokoa. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Dia eo amin'izao tontolo izao izy ary izy ny nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nalala azy. Avant que Christ vienne, personne ne le connaissait. Mialohany natongavan'i Kristy dia tsy nisy olona nafantatra Le monde azy. a été fait par le Seigneur, Izy ozy izy ny nanaovana izao tontolo Jésus, izao le Père, le Fils, le Saint-Esprit. dia Jesosy zany ny ray ny zanaka ary ny fanamasina. Et quand Christ est venu, Ary rehefa tonga c'est alors Kristy que le monde a commencé à dia le connaître. nanomboka teo vao nafantatra azy izao tontolo izao. Mais il est venu chez les siens, Fa tonga tany amin'ny azy izy zany hoe ireo jiosy, et les siens ne l'ont point reçu. fa ny azy tsy nandray azy. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fa zay rehetra nandray azy kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Devenir enfants de Ho Dieu. tonga zanak'Andriamanitra ozy izy. Nous ne sommes pas des enfants Zany de hoe tsy Dieu. mbola tonga zanak'Andriamanitra aloha Tant zany que isika nous n'expérimentons pas la nouvelle naissance, raha tsy miaina n'ilay traikefan'ny fahateram-baovao aloha le pardon de nos péchés. dia ny famelana ny C'est otatsika. à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Amin'izay fotoana izay isika vao tonga On zanak'Andriamanitra. reconnaît l'œuvre de Christ à la croix. Rehefa manaiky ny asa vitan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isika Un enfant de Dieu. dia amin'izay fotoana izay isika vao tonga Le Seigneur a zanak'Andriamanitra. tout accompli pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Natanteraka ny zavatra rehetra ho antsika ny tompo ahafahantsika ho tonga Il n'y zanak'Andriamanitra. a pas d'autre moyen Ary tsy misy fomba hafa ankoatran'izany pour devenir un enfant de ahafahantsika Dieu. ho tonga Mais zanak'Andriamanitra. le problème, c'est que le monde Fa ny croit olana dia izao hoe izao tontolo izao dia que mihevitra tous ceux qui naissent sont des enfants fa de Dieu. niza niza olona teraka dia efa zanak'Andriamanitra avokoa. Pourquoi donc alors Christ Ko raha izany noho izy inona intsony no antony est nahatongavany venu Kristy pour réparer fa ny antony nahatongavany dia ny anamboatra ny fepetra misy ny olombelona, changer sa nature. anova ny toetrany sy ny L'apôtre natiorany. Pierre parle d'une nature divine. Ny apôstôly Petera dia miresaka ny amin'ny toetra an'Andriamanitra na ny natioran'Andriamanitra. Donc, on devient Ka noho izany enfant de Dieu tonga zanak'Andriamanitra au isika travers de la foi en Jésus-Christ. amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la Fa fahasoavana no namonjena antsika amin'ny Alors que finoana. nous devenons enfants de Dieu. Amin'izay fotoana izay isika vao tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Donc, de la même manière, si vous trouvez dans Actes chapitre 2, Ka noho izany mitovy amin'izany ihany raha mijery ny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa isika. pour devenir un enfant de Dieu. An'ilay traikefa ahafahantsika ho tonga zanak'Andriamanitra. La religion ne nous fait pas enfants de Dieu. Fa ny fomba-pivavahana dia tsy mahatonga antsika ho Les zanak'Andriamanitra. enfants de Dieu doivent porter un bon Satria témoignage. ny zanak'Andriamanitra dia mila manana sy mitondra fijona vavolombelona tsara. Une vie transformée, Ana fiainana niova, une vie pardonnée, ana fiainana efa voavela une eloka, vie renouvelée. ary ana fiainana efa no avaozina. Amen. Et tant que nous ne vivons pas cette Ary amin'ny fotoantsika expérience, tsy mbola niaina izay traikefa on ne izay peut pas nous considérer être un enfant de Dieu. dia tsy mbola azo raisina ho zanak'Andriamanitra Parce isika. que nous sommes nés avec cette nature de péché. Satria isika dia teraka niaraka tamin'io natiorany ota io, Dans les ténèbres. tao anatin'ny maizina. Alors, première prédication de l'apôtre Pierre, Ka noho izany ny toriteny voalohany nataon'ny apôstôly Petera, aussitôt qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, étaient baptisés par le Saint-Esprit. tao aoriana nandraisan'izy ireo ny fanahy masina sy ny batisan'ny fanahy masina, L'apôtre Pierre fait son premier discours dia nanambara ny toriteniny voalohany apôstôly Petera aux Juifs tamin'ireo jiosy et tous ceux qui étaient là. izay rehetra nanatrika teo. La Bible nous dit Dia hoy ny baiboly ils amintsika ont hoe le cœur vivement touché. voatsindrona tao am-pony izy ireo hoy ny baiboly. struck and touched, Pierre deeply touched. prêchait qui et quoi? Iza ary inona no nitorian'ny Petera? Pierre prêchait Jésus comme le Fils de Dieu. Jesosy amin'ny mazanak'Andriamanitra azy no nitorian'ny Petera. Prêchait
son sacrifice, nitory ny sorona vitany ses izy souffrances, sa mort et sa ary nitory ny amin'ny résurrection. fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany Et alors les Juifs ary jiosy reto avy eo a qui croyaient que Jésus était venu pour être établi le roi d'Israël, izay nyhevitra hoe ny antony nahatongavan'i jesosy dia mba ho apetraka ho mpanjakan'Israely izy leur cœur a été vivement touché. dia voatsindro natao am-pony reto jiosy Et reto ils ont demandé à Pierre, mais qu'est-ce que nous avons besoin de faire dia maintenant? nanontany amin'ny petera moa izy ireo inona aza ny tokony ataonay Ta ankehitriny prédication nous touche et ça nous emmène à reconsidérer notre vie. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? nakasika anay ny toroteninao dia mitarika anay hoe ataonay ahoana zany ny fiainanay Je ankehitriny crois que tous ceux qui sont nés de nouveau dans cette salle, et tous ceux qui za mino hoe tsika rehetra izay efa nateraka indray ao anatin'ity efitrany ity izay manaraka antsika ihany ont koa compris un jour dia natakatra ihany koa izy ireo tamin'ny andro anankiray l'état de leur cœur, l'état de leur vie, comment ils étaient. toetry ny fon'izy ireo sy ny fiainan'izy ireo sy hoe nanahoana izy ireo La tany parole de aloha Dieu, vokatry ny fiainon'ny ils ont tenin'andriamanitra réalisé qu'ils avaient besoin de se repentir de leurs péchés. dia natsapa ihany koa izy ireo fa mila mibebaka ny amin'ny otan'izy C'est la ireo raison pour laquelle Christ était venu. ary zany indrindra nefa ny no antony nahatongavan'i Kristy Porter nos péchés pour que nous puissions obtenir la réconciliation avec Dieu. dia nibebahantsika amin'ny otantsika ahafahantsika mihavana amin'Andriamanitra Donc il demande, tous ces juifs-là qui avaient écouté, demandent à Pierre, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? ka noho izany nanontany amin'ny petera zany ireo jiosy rehetra nanatrika teo hoe inona aza ny tokony ataonay Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. ny asan'ny apôstôly zany toko faharoa Verset 30. dia ny andiny ny fahavalo amin'ny telopolo ary petera tamin'ny mibeba raoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina amen. Et voilà comment l'Église a commencé à partir de ces 12 disciples et tous ces 120 dia toy izany nanomboan'ny fiangonana niaraka tamin'ireo mpianatra roa ambin'ny folo lahy sy ireo 20 amin'ny zato izay nanatrika teo Et ils ont compris qu'il fallait qu'ils prêchent l'évangile de Jésus. ary azon'izy ireo fa mila ny filazantsara ny Jesosy Kristy ny torian'izy ireo Pour que les gens soient sauvés. ahafahan'ny olona ho vonjena Et c'est ce qu'ils ont fait. ary izany indrindra nefa ny nataon'izy Et ireo c'est ce que l'Église ary mbola izany hatrany no ataon'ny fiangonana mandrakaka ankehitriny comprend qu'il y a eu une expérience que chacun d'entre nous avons vécue. azotsika hoe samy nanana ny traikefa ny ainatsika avy isika tsiraray avy Et que le monde qui ne connaît pas Christ ary zao tontolo zao zay tsy mahafantatra ny a Kristy a besoin d'entendre la bonne nouvelle afin qu'ils prennent la décision de donner leur dia vie. mila mandre ny vaovao mahafaly izy ireo ahafahan'izy ireo manapa-kevitra ihany koa hanolotra ny fiainan'izy ireo an'i Kristy Et qu'il n'y a pas d'autre sauveur. ary hamantaran'izy ireo fa tsisy mpamonjy hafa ivelan'i Kristy Et c'est le seul moyen de devenir des enfants de ary Dieu. izany rery any ny fomba ahafahantsika ho tonga zanak'Andriamanitra amen. Donc, l'Église de Jésus-Christ, c'est un corps. ka noho izany ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia tena io L'assemblée des chrétiens. zany hoe fiangonan'ny kristianina zany Tous ceux qui sont nés ireo rehetra izay nateraka font indray partie du corps de Christ. dia tafiditra ao anatin'ny tenan'i Kristy Personne ary tsy d'autre. misy olo-kafa na iza na iza Ceux qui sont convertis à Christ ankoatran'ireo efa niova foan'i Kristy rery ihany forment partie de ce ka corps. tafiditra ao anatin'io tena io Qu'un d'entre eux. tsy misy nizaniza Seulement ceux qui sont nés ankoatran'ireo efa nateraka indray rery ihany no tafiditra ao anatin'io tena Et il io ne faut pas oublier ary aoka tsy adinitsika que Jésus est la tête. fa Jesosy ane lohan'io tena io e C'est ce que Paul dit. Paul milaza Il est an'izany la a tête de ce fa corps. izy ny lohan'io tena io Et nous formons cette unité avec ary Christ tonga ao anatin'izay firaisana amin'ny Kristy izay isika parce que nous sommes membres de ce corps dont Christ est la tête. satria isika dia momba n'io tena io a zay Kristy ny lohany Alors allons ouvrir notre Bible dosokavantsika eny amin'ny baibolitsika dans 1 Corinthiens chapitre 12. ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo Nous sommes d'accord. ka noho izany miara-manaiky aloha zany tsika fa tonga zanak'Andriamanitra tsika fa tsy hoe fa zanak'Andriamanitra ary zay a Personne en dehors ary ny faharoa dia tsy misy olona de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance ne peuvent former partie de ce tsy corps. misy olona ivelan'ireo a izay efa niaina ny traikefa ny fahateraham-baovao ka tafiditra ao anatin'io tena 1 io Corinthiens chapitre 12. Korintianina voalohany a toko faharoambin'ny folo
Paul va comparer l'Église eto zany paoly dia mampitany fiangonana à un corps. hoariny tahakana tena izany. Et ça se trouve au verset 12. Dia eo amin'ny 12 ihany a. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Fa tahaka ny tena iray ihany anefa maro momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka an'izany koa Kristy. Ainsi en est-il du corps de Christ. Dia mitovy amin'izany ihany koa izy ny tenany Kristy. De la même manière que le corps humain contient plusieurs membres et que tous ces membres sont un, Mitovy amin'ny tenany olombelona ihany ozy izy na dia maro aza ny momba ny tena, nefa ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza dia iray ihany. pourquoi Paul vient dire ainsi en est-il du corps. Dia izany mahatonga ny Paoly milaza avy eo hoe dia tahaka an'izany koa izy Kristy. Tous les membres du corps de Christ forment. Ireo rehetra momba ny tenany Kristy dia iray ihany. Et Paul continue. Dia mitohy hatrany Paoly a. Dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Fa fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo, ary sika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray ihany. Le corps de Christ en lui-même ne peut pas être Izany hoe tsy azo heverina zany tokony hampisaraka an'ilay momba ny tenany Kristy ireo. un petit peu plus loin tout à Mbola andeha lavidavitra kokoa tsika rehefa avy eo l'heure. a. La base même du corps Fa de ny Christ fototra iorena an'ilay maha izy azy ny tenany il ne Kristy peut a, pas avoir de division dia tsy afaka ny ho voazarazara izy. parce que tous ceux qui se sont convertis à Christ, Satria ireo olona rehetra izay niova fo an'i Kristy, qui ont goûté à cette expérience, izay efa nanandrana an'izay traikefa izay, un membre de ce corps. dia efa momba an'io tena io. Donc nous qui sommes là nés de nouveau, Ka noho izany a isika eto izay efa nateraka indray a, seulement ceux qui sont nés de nouveau, averika any izay efa nateraka indray irery il ihany, est un membre de ce corps, un des membres de ce corps. dia isan'ny ratsambatana ao amin'io tena io. À cause de cela, Ary noho izany a, nous sommes tous unis dia iray isika rehetra, parce qu'il y a un seul corps, satria tena iray il misy, y a un seul esprit, fanahy iray ny il y a misy, un seul baptême, ary batisa il y iray a ny une misy, seule foi, ary finoana et il iray y a ny un misy, seul Père. ary ray tokana ny misy. On est d'accord avec ça? Miara-manaiky an'izay tsika rehetra. Donc il ne peut pas avoir de séparation dans ce corps. Ka noho izany tsy azo heverina zany sy ny fizarazarana ao anatin'io tena io. Et il continue. Dia mbola Et il dit, tohizany ihany le izy a, zao no lazainy a. ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? 14 zany. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra na hoe satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena, amin'izany tsy momba ny tena va izy. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Ary raha ny sofina na hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Donc, en d'autres mots, personne ne peut exclure un membre de ce corps. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia zao hoe tsy misy olona afaka manatsoaka ny ray amin'ireo momba ny tena ireo. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza izay fandrenesana, raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanombolana, fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy eo amin'ny tena araka ny Et sitrapony. si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Ary raha izay rehetra momba ny tena ny tonga iray monja, aiza intsony izay tena. Chaque chrétien est membre de ce Ny corps. kristianina tsirairay avy dia momba n'io tena io. Et c'est Dieu que la parole de Dieu nous dit, qui a placé dans ce corps And it's God. chaque membre, God. comme lui, il a voulu. Ary ny baiboly amintsika hoe Andriamanitra nametraka an'ireo momba ny tena ireo hipetraka eo amin'ny tena araka ny Donc, sitrapony. conclusion,
au verset 20, maintenant donc, il y a plusieurs membres mais un seul ka corps. noho izany ny fehany dia eo amin'ny andininy faharoapolo izy izy hoe fa maro ny momba ny tena nefa ny tena dia ray ihany. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho, Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. na ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Fa mainka ilayntsika aza ny momba ny tena izay atao malemilemy kokoa noho ny sasany, ary ny momba ny tena izay ataontsika kely voninahitra kokoa dia tafitsika voninahitra bebe kokoa. Écoutez ce qui suit maintenant, ça va vous faire plaisir. Dia noho nareo amin'izay ny toy an'ny fahotianareo tsy toy an'ity. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Ary izay tsy misy aja amin'ny momba ny tenantsika no ajaintsika kokoa. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas Fa besoin. tsy mila an'izany izay efa misy aja raha teo amin'ny momba ny Dieu a tenantsika, disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa mba tsy hisy fisarana eo amin'ny tena fa mba hifampiany momba ny tena rehetra. Non, pour montrer l'unité de ce Ka corps, noho izany entina anehoana ny firaisan'io tena io Paul conclut, dia fehezin'ny Paola il izy a, dit, si un membre souffre, tous les membres. dia izao no lazainy hoe ara-mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Et si un membre est Fa raha tombé, memboninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tous les tena membres se réjouissent avec dia lui. miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. C'est pour nous montrer cette unité qu'il y a dans Izany le zavatra corps de rehetra izany Christ. dia entina anehoana amintsika ny firaisana misy ao anatin'ny tenan'i Des Kristy. membres qui sont inséparables. Ratsambatana izay tsy afa-misaraka. Même si tu trouves que ton frère est de telle manière ou ta sœur, Na dia mahita azy ianao hoe ohatr'izao na toy izao ny rahalahy ny anabavinao, il ou elle fait partie du même dia aoko corps. fantatsika fa io rahalahy na anabavy io dia ao anatin'ilay tena iray Et amintsika pourquoi nous io. ne pouvons pas avoir honte de nos frères et de nos Ary sœurs? izany no antony tsy tokony hamenatra antsika ny amin'ireo rahalahy sy anabavintsika. Écoutez-moi bien. Eno tsara, On ne peut pas avoir honte de nos frères et de nos tsy sœurs. tokony ho menatra ny amin'ireo rahalahy sy anabavintsika Et izy. Jésus dit, et l'auteur du livre des Hébreux nous dit que Jésus n'avait pas honte de nous appeler frères. Ary Jesosy dia nilaza ny mpanoratra amin'ny bokin'ny Hébreu ihany koa dia nilaza hoe tsy menatra ny antso antsika hoe rahalahy Donc nous ne Jesosy. pouvons pas nous décider Ka noho izany tsy anjarantsika izany no misafidy qui hoe est dans le corps et qui est en dehors du iza no corps. tokony tafiditra ao amin'ilay tena dia iza no tsy tokony tafiditra ao. Conclusion de Paul, Fa ny fehan'izay nentin'ny Paoly a, le corps est uni, dia maneho amintsika fa iray ny tena indivisible. ary tsy afa-misaraka io tena io. Amen. Amen. Indivisible. Tsy afa-misaraka. Impossible. Tsy azo heverina zany isaranjany. Éphésiens chapitre 2. Efesianina toko faharoa. Il y a une chose qui est importante à comprendre quand on parle du corps de Christ. Misy zava-dehibe mila azontsika rehefa miresaka ny tenan'i Kristy isika. C'est que nous sommes une famille. Dia izao hoe ankohonana iray isika. Frères et sœurs. Pralahy sy prahavavy. Frères et sœurs. Pralahy sy prahavavy isika. Amen. Amen. Et nos frères et nos sœurs en Christ, nous devons les considérer. Ary mila asitsika lanjany a ireo rahalahy sy anabavintsika ao amin'ny Kristy. Comprenez bien ce que je dis. Aoka ho azonareo tsara ny zavatra lazaiko a. C'est-à-dire comprendre comment précieux est notre frère et notre sœur en Christ. Izany hoe mila takatsika zany fa sarobidy a ireo rahalahy sy anabavintsika ao amin'ny Kristy ireo. Ils sont plus précieux Ary sarobidy kokoa izy ireny a, étant un avec nous dans ce corps, amahiray atsika amin'izy ireny ao anatin'ilay tena. plus précieux que nos frères et sœurs dans le Ka noho izany a sarobidy kokoa mihoatra noho ireo rahalahy sy anabavintsika ara-nofo mihitsy azy izy ireny. Notre union spirituelle en Christ Satria ny fiombonantsika am-panahy ao amin'ny Kristy a, est plus précieux dia sarobidy kokoa que notre unité dans la famille.
dia sarobidy kokoa no ilay fiombonana izay ananantsika ara-nofo miaraka amin'ireo fianakaviantsika ara-nofo zany. C'est peut-être difficile à comprendre. Mety sarotsarotra ny mahatakatra an'izany C'est a, la réalité. fa nefa zava-marina zany. Nos frères et nos sœurs en Christ, Ireo rahalahy sy anabavintsika eo amin'ny Kristy c'est ça notre vraie famille. dia ireo no tena C'est ça ankonantsika e. notre réelle famille. Ireo no tena ankonantsika marina. Dieu qui nous a conduits ainsi. Ary Andriamanitra nitarika antsika ho ao anatin'izany. Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, Ary Paoly dia milaza chapitre 2, ao amin'ny verset 19. bokin'ny Efesianina ny toko faharoany andininy fahasivy ambin'ny folo. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Koa dia tsy mba vahiny ni des gens du dehors, sy mpivahiny intsony mais ianareo vous êtes concitoyens des fa saints, tompo-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina gens de la maison, sady ankohonana ou Andriamanitra alors gens de la famille de na Dieu. ihany koa hoe mpianakavy ao amin'ny tompo. Nous ne sommes plus des étrangers. Ka noho izany tsy vahiny intsony C'est isika. extraordinaire, je crois que vous allez accepter avec moi. Ary tena mahatalanjona mino aho fa miara-manaiky amiko Que ianareo vous allez dans n'importe quel pays fa na aiza na aiza firenena andehananareo et que eran-tany vous rencontrez un chrétien, vous la ka raha mihaona amina kristianina anankiray ianao zany hoe fihaonanao voalohany un aminy chrétien, je lui dis ka que miteny izy moi hoe aussi, je suis un chrétien. za kristianina dia zaho ihany koa mamaly azy hoe zaho ihany koa kristianina Automatiquement, naturellement, dans l'esprit, dia hita fa misy fifandraisana ho azy ao amin'ny il y a fanahy. une connexion. Misy fifandraisana ho azy ao amin'ny fanahy. Il y a quelque chose de commun. Misy zavatra iraisanao. Il y a une attirance Misy fifampisariana l'un vers l'autre. eo amin'ilay olona anankiroa. Et on considère cette Ary personne dia lasa raisitsika iny olona comme iny a notre vrai frère, notre vraie ho sœur. tahaka ny rahalahy sy anabavintsika tena izy. C'est seulement dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu, que ce genre de miracle puisse exister. Ary ao anatin'ny tenan'i Kristy sy ny ankonan'Andriamanitra irery ihany no ahitantsika fahagagana tahaka izany. Dans le monde Ary eny amin'ny religieux, tontolon'ny fomba ça mpivavahana n'existe pas. dia tsy mahita an'izany isika. Je me souviens, j'étais dans une religion, Tsaroako tsara nisy fotoana teny amin'ny fomba je pouvais mpivavahana aller n'importe où, afaka mandeha n'aiza n'aiza a, rencontrer des milliers de personnes, mihaona amina olona et manarivony ça ne me faisait rien. fa nefa tsisy nantranga tao amiko. Aucun contact spirituel, aucune attirance dans l'esprit. Tsy mba natsapa fifandraisana na fisariana mihitsy atsapako ao amin'ny fanahy. Nous étions tous Samy pécheurs, mpanota avokoa zahay chacun rehetra, vivait sa vie. samy miaina ny fiainana tiany iainana. Quand on rencontre un Fa chrétien, rehefa tena kristianina kosa ny miaona enfant de amintsika, Dieu né de nouveau, zanak'Andriamanitra efa on n'a nateraka jamais indray, vu, on n'a jamais entendu mbola parler tsy de nahita lui, ny on olo io ne itsika ary tsy nafantatra azy le hatray, rencontre, ka miaona aminy parce qu'il isika est membre de ce même corps, satria momba n'io teny io izy, et que c'est une union ary spirituelle. koa satria fiombonana am-panahy no Il y misy, a un contact dans l'esprit qui se fait dia naturellement. misy fifandraisana ho azy a tafahorona ao amin'ny fanahy. En dehors de la chrétienté, la vraie chrétienté, ça n'existe pas. Ary ivelan'ny maha-kristianina ny tena fiainana maha-kristianina marina dia tsy mahita an'izany isika. Et ce qui est merveilleux, c'est que naturellement, tout de suite, il y a une Ary ny zavatra tena mahafinaritra dia izao hoe mandeha ho azy ary eo ny eo ihany dia misy fifampitokisana tafahorona, il y a un respect mutuel. misy fifanajana, Parce qu'on réalise qu'il y a un miracle qui s'est passé dans notre vie. satria samy tonga saina hoe ilay fahagagana izay nitranga teo amin'ny C'est fiainantsika cette nouvelle naissance dia ilay fahateraham-baovao qui est le produit de cette rencontre. izay vokatra nahatonga n'io fiaonana io, Connecter les cœurs dia ensemble. izany nahatonga ny fo tafaray. Ça, c'est la famille. Ary izany ny atao hoe Ça, c'est ankohonan'Andriamanitra. ces gens de la Izany maison no de Dieu. atao hoe ankohonana ao anatin'ny C'est le tranon'Andriamanitra. corps de Christ. Zany ny atao hoe tenany C'est Kristy. ça la beauté de Ary zany ny hatsaran'ny fiainana En maha-kristianina e. dehors de la vraie chrétienté Any ivelan'ny tena fiainana maha-kristianina ara-baiboly a, ça n'existe dia pas. tsy mahita an'izany isika. J'ai fait Ary l'expérience. efa niainako zany traikefa zany. 27 ans dans une Fito religion. amby roapolo taona niainako tanatina fomba J'avais mpivavahana. jamais vécu une Fa expérience tsy mbola pareille. niaina traikefa tahaka izany aho. Mais Kanefa quand j'ai connu rehefa nahafantatra ny Kristy aho, extraordinaire. tena Même natalanjona. expérience que j'ai eue, Mitovy amin'izany traikefa niainako zany mihitsy a, chrétien
de n'importe quel pays que je rencontre. dia mitovy amin'izany ihany koa ny ainan'ilay kristianina anankiray izay fantatro any amin'ny Le firenen-kafa. Seigneur l'a délivré de sous la puissance des ténèbres Nafahany tompo tamin'ny hery maizina izy et l'a transporté dans le royaume de ka son namindra Fils. azy ho any amin'ny fanjakany zanany. Et c'est dans ce Ary ao royaume, anatin'io fanjakana io, dans l'église de Jésus, ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy, ao anatin'io tena io, ao anatin'io ankonana nous io, pouvons trouver une ao no ahafahantsika mahita firaisana ilay tena firaisana marina. Pourquoi cela confond les gens du monde qui ne peuvent pas Ary mampifangaro ny sain'izao tontolo izao izay tsy mahafantatra izany, qu'on est beaucoup plus attirés satria isika dia voasarika kokoa vers nos frères et nos sœurs dans l'esprit amin'ireo rahalahy sy anabavintsika ao amin'ny fanahy, que d'être attirés envers nos frères et nos sœurs. voasarika kokoa makany amin'izy ireny isika mihoatra noho ireo rahalahy sy anabavintsika ara-nofo. Dia ahoana no ahafahana manazava an'izany? Fa fahagagana tsotra izao. Fa izany ny traikefa iainan'ny kristianina amin'ny alalan'ny fahateram-baovao. Azany anefa ny tiany Paoly ambara eto hoe tsy vahiny intsony ianareo izy, fa mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Azany ny tenan'i Kristy. Il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a ceci, il y a cela, il y a... Mety misy ny ady, mety misy ny olana sy ny sisa, Mais la réalité, fa ny zava-misy marina dia c'est zao que hoe ce corps est uni. tafaray sy tafahombona io tena io. Amen. Amen. Est uni. I raha io, tafaray io. Quand je regarde mes membres et que vous regardez vos membres, Rehefa mijery ny ratsambatako ary ianao mijery ny ratsambatanao nous a, marchons ensemble. dia miara-mirindra, miara-mandeha izy rehetra. C'est une unité parfaite. Firaisana tanteraka sy lavorary Création de Dieu. izay Andriamanitra no namorona an'izany. A initié son église Ary Andriamanitra nefa dia nampianatra ny fiangonany et emmené des hommes et des ka femmes nitarika lehilahy sy vehivavy ho tafaray comme des membres d'un ho corps tahaka ny ratsambatana où ça fonctionne comme il faut. izay mandeha araka ny tokony ho izy. Chacun a sa Ny place. tsiraray avy dia samy manana ny Le toerany Seigneur a voulu. arak'izay nametrahan'Andriamanitra azy sy ny sitrapony. Extraordinaire quand vous pensez à l'église, le corps de Christ, sa famille. Tena mahatalanjona ihany rehefa mieritreritra ny fiangonana isika ny tenan'ny Kristy sy ny ankonan'Andriamanitra. The family of God. C'est extraordinaire. Fa tena mahatalanjona. Dépasse la. Tena mihoatra ny saina sy ny fatakarana mihitsy zany. Quelle est cette chose spirituelle Fa inona loatra io zava-panahy io qui peut m'unir avec, comment dirais-je, quelqu'un que je ne connais pas, izay afaka mampikambana amin'ny olona izay tsy fantatro akory, Never met or jamais vu. olona mbola tsy hitako hatrizay. Et c'est ça le Ary zany anefa no tenan'ny des Kristy. millions et des millions d'habitants dans le monde entier qui ont vécu cette expérience. Miaraka amin'ireo vahoaka maneran-tany manapitrisany maro azy izay niaina traikefa mitovy amin'izany avokoa. Amen. Amen. Et c'est comme si qu'on s'était connus depuis le Dia ohatra nefa mifankafantatra hatrizay isika, forever. Et ça se passe. ary vetivety monja nefa nitrangany zany rehetra Ça zany. peut se passer dans le monde. Ça, Dia ahoana ny eritreretana hitrangany zany eny amin'izao tontolo izao fa tena tsy azo heverina c'est mihitsy. impossible. Tena tsy possible. C'est pourquoi Ary zany no la antony maha-kristianina, la chrétienté biblique n'est pas une ny religion. tena fiainana maha-kristianina ara-baiboly dia tsy fomba mpivavahana. C'est une expérience, une relation avec Jésus. Fa traikefa sy fifandraisana amin'ny Jesosy io. C'est pas un set de Ary io lois, zany tsy resaka fampiarana lalàna na faneriterena, tsia, c'est une relation avec Jésus. fa fifandraisana amin'ny Jesosy io. C'est ça qui fait de la Ary zany chrétienté mahatonga ny fiainana maha-kristianina ho tokana sady miavaka. unique parmi toutes les croyances. Miavaka tsy misy toa azy izy raha oharina amin'ireo fotom-pinoana maro samihafa. C'est pourquoi Jésus est le seul. Ary zany aneny mahatonga ny Jesosy hoe mpamonjy tokana C'est ça izy qui e. fait que la chrétienté est Ary zany mahatonga ny maha-kristianina ho tokana tsy misy toa azy. Satria tsy miorina amin'olombelona sur izy. la croyance d'un homme Finoan'ny olona qui anankiray a rêvé quelque chose. izay nanofinofo zavatra tanoany. Non, Tsia, c'est le Fils de Dieu envoyé par le Père. fa tamin'ny alalan'ilay zanak'Andriamanitra izay nirahany ray izay tonga mba ho faty teo amin'ny ho azy fijaliana io ka nandatsaka ny rany Rachat de l'humanité. ho an'ny fanavotana ny zanak'olombelona. Unique au monde. Tokana tsy misy tahaka an'izany eto an-tany.
Amen. amen. Je pensais que vous allez dire Amen, mais I c'est pas, thought you might say c'est pas amen. grave, c'est le début de l'année. De C'est tseretiko hoe mba hanao amainina mafy zao nareo fa tsy maninona fa vao manomboka mony taona mety mbola ao anatina congé nareo tsy maninona zany Ça a. va, ça va, ça va. Ok, tsy maninona e. OK. Donc, Romains chapitre 12. Romanina zao a toko faharoa ambin'ny folo. Verset 3. Andinina fahatelo. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Andininy fahatelo. Fa noho ny fahasoavana nomena dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo, aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nizarain'Andriamanitra ho anareo avy. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena. ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des Dia autres. toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy ary samy miara-momba ny tena isika Et à rehetra. partir de là, l'apôtre Paul parle des dons divins Ary manomboka eo moa Paul dia miresaka an'ireo fanomezam-pahasoavana samy qui nous hafa a été accordés par la grâce izay nomenantsika araka ny de fahasoavana la part du Seigneur. avy amin'ny tompo zany. Et Paul met l'accent comme quoi que nous sommes un en Fa ny Christ. tena tsindrin'i Paul zany dia izao hoe iray ao amin'ny Kristy Et isika chaque membre forme partie de ce corps. ary ny ratsana tsirairay avy a dia miara-momba ny tena hozy izy. Et je veux que vous compreniez Ary clairement tiako ho azonareo mazava tsara que la chrétienté fa ny fiainana kristianina marina ara-baiboly a est une religion. dia tsy fomba mpivavahana. Elle n'est pas une religion. Tsy fomba mpivavahana. La religion Ny divine, fomba mpivavahana dia la mampisaraka, vraie chrétienté nous unit. fa ny tena fiainana maha-kristianina marina dia mampiray. Amen. OK. Alors, nous avons besoin des uns des autres. Ka noho izany a dia mifampila zany tsika. Ouvrons notre Bible dans 1 Pierre, Sokafindray ary amin'ny baibolinao a ao amin'ny Petera voalohany, chapitre 2. Nous allons lire le verset 9. ny Petera voalohany a ny toko faharoa dia vakintsika ny andinin'ny fahasivy. Et nous allons voir que nous formons partie de ce corps, nous sommes des gens uniques. Dia ho jerentsika indray zany hoe rehefa ao anatin'io tena io isika dia ho hitantsika fa olona miavaka sy manokana Et souvent, isika. quand Ary matetika croyons ce, rehefa inoantsika zany a en exprimant ce, ary rehefa aseho antsika zany a Express that. les gens croient et comprennent que nous sommes orgueilleux. dia indraindray zany a lasa heverin'ny olona ohatrany hoe mirehare isika. Ce n'est pas une question d'être orgueilleux. Fa io zany tsy resaka hoe mirehareana, Vérité. firehareana akory fa It's fahamarinana io. Et c'est vrai que les gens peuvent ressentir Ary marina tokoa fa afaka matsapa ny olona indraindray a. que nous pensons que nous ne sommes pas meilleurs, mais que cette relation avec Christ, Indraindray zany tsapan'ny olona ihany anohany fa ilay fifandraisantsika amin'ny Kristy a Christ. que nous réalisons que c'est quelque chose de dia tsapantsika zany fa tena zavatra miavaka tokoa. Et c'est ça qui nous fait devenir Zany mahatonga antsika irehare ihany anohany a, fiers d'appartenir à Christ, mirehare satria any Kristy isika, honorés d'appartenir à Christ, enikaja satria any Kristy isika, honorés d'appartenir à un corps dont il est la tête. enikaja satria tafiditra ao anatin'ilay tena izay izy ny lohany. Écoutez ce que Pierre dit. Dia nohonareo amin'izay ny zavatra lazain'i Petera. Vous, au Ianareo contraire, premièrement, il parle miresaka an'ireo jiosy aloha zany izy voalohany indrindra. avant, Ireo jiosy aloha zany resany voalohany indrindra. comme quoi que Christ est devenu la principale pierre de Izay l'angle, ilazany amin'izy ireo hoe Kristy no lasa ilay vato fehizoro indrindra. mais une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les Fa vato mahatafitohina sy vato lampy lafaka kosa ho an'ny jiosy. Et au verset 8, il nous dit, ils s'y heurtent, les Juifs s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole
et c'est à cela qu'ils sont eo amin'ny destinés. andininy fahavalo a dia zao no lazainy dia tafotoana tamin'ny teny izy zany hoe tafotoan'ireo jiosy rehetra sady zany koa izy no nanendrena Le azy verset 9 nous dit, dia vous, jereo amin'izay ny andininy au fasivy contraire, fa ianareo kosa ozy izy vous êtes une race élue. dia taranaka voafidy Il y a une autre race dans le monde. zany hoe misy taranaka hafa mihitsy zany eto amin'ity zao tontolo zao ty Nous sommes d'une autre race. avy amina taranaka hafa mihitsy isika Nous ne sommes plus Mauriciens, Américains, Français, Chinois, Indiens. isika zany tsy maorisiana tsy amerikana tsy frantsay tsy sinoa tsy Mais nous indiana sommes d'une intsony race élue. fa taranaka voafidy isika Generation, a Quelle est ta chosen race, race. toi? inona ny fiavianao inona ny firazananao inona ny firazananao Tu es français? frantsay ve ianao Mauricien? maorisiana ve ianao Oui, ton passeport est mauricien. mety maorisiana tokoa ianao anatin'ny paspornao a na frantsay a na hafa Parce que c'est obligatoire. satria tsy maintsy ilainy zany ao anatina Il y a pasport a l'intérieur là-dedans. fa ao anatinao ao kosa ao anatin'ny fonao ao kosa On est une race élue. dia taranaka voafidy isika Continue, il continue. dia mbola toizany hatrany le izy a zao no lazainy Dos royal. fanjakam-pisorona Des sacrificateurs royaux. mpisorona ao anatin'ny fanjakan'ny mpanjaka C'est-à-dire que nous avons affaire avec le roi des rois. midika zany fa mifampiraharaha amin'ilay mpanjakany mpanjaka isika Le Seigneur Jésus. dia ny tombo jesosy izany Et nous sommes tous sacrificateurs And we are pour lui. ary isika rehetra dia mpisorona ho azy Il est notre roi. ary izy no mpanjakatsika Et vous parlez que vous êtes français ou mauricien. dia ianao nefa milaza hoe ah ianao frantsay na ianao maorisiana Vous êtes fiers d'être français? Fiers d'être nareo ve mirehareo hoe satria frantsay ianareo na amerikanareo na maorisiana fierté. fa La nireharehantsika nouvelle race à laquelle nous appartenons. dia ao anatin'ilay taranaka vaovao zay namahitanantsika ao anatin'ny tenany kristy ao anatin'ny ankohonan'andriamanitra Maison de Dieu. ankohonana zay ao amin'ny C'est tranon'andriamanitra normal que je conduise dans la rue, que je vois quelqu'un, mon nez lève. Comment? Mon nez se lève tout seul. ka noho izany a rarombe zany eny an-dalana rehefa mahita olona anankiray dia tena sandratry ny oroko a tena hoe mirehareha zany Non. Moi, je lève mon nez parce It's que moi, je suis normal un that enfant de I, Dieu. as a Moi, je child fais of part God, d'une race. fa za kosa aloha tena mirehareha dia nya sandratry ny lohako a sandratry ny oroko satria isan'ilay taranaka voafidy aho e consider myself to be privileged. Et je dois prier le Seigneur un peu plus pour. ary mila mivavaka misimisy kokoa andro olona zay mbola tsy mahafantatra ny tompo azy zany Eux aussi, ils appartiennent à cette race. mba hatonga azy ireo tafiditra ao anatin'io taranaka voafidy io ihany koa Generation as well. Une nation sainte. firenena masina Un peuple acquis. olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany Special people, chosen. Il y a de quoi pleurer. dia mbola misy antony tomanina avy anatin'izany About here? Il y a de quoi pleurer. Is there misy antony tomanina avy anatin'izany Pleurer sur son sort. hitomaninao ny amin'ny tenanao ny amin'ny anjaranao Pleurer sur sa situation. nitomany ianao ny amin'ny tranga andalovanao Mais il y a une situation spirituelle. kanefa misy tranga ara-panaray Nous kosa avons besoin de izay considérer tena tokony omentsika lanja en premier voalohany indrindra Amen. amen pour que nous puissions surmonter, ahafahantsika miatrika être au-delà ary andresy indrindra indrindra so that we can go beyond de and tout be ce qu'on above. peut vivre sur andreo zavatra rehetra mety afaka andalovantsika eto amin'ity tany ity Amen. la race. amen taranaka voafidy Sacerdoce royal, fanjakam-pisorona Royal priesthood, nation sainte, firenena masina un peuple acquis. firenena nalain'andriamanitra ho an'ny Priez tenany pas vous. tena tsy mahafaly anareo ve does zany that e make you happy? Oh mon Dieu. Donc vous avez besoin d'aide de nouveau. hein. jesosy eo tena mbola mila teraka indray ngabo nareo a Ok. ao are Bon, je termine pour So- simplement vous dire que maintenant que nous sommes tous unis dans ce même corps, ka noho izany dia faranako aminy hoe isika rehetra dia efa iray ao anatin'io tena la io nouvelle naissance, tamin'ny alalan'ny fahaterahambaovao a indiscutable, indéniable. zavatra izay tsy adikevitra izany a ary tsy azo lavina Can't D'accord? change it.
right? On n'en discute pas là-dessus. tsy C'est clair et net. adikevitra ntsony amin'izany fa efa Tous ceux mazava qui e en est de nouveau forment partie de ce corps. ny olona rehetra izay efa nateraka indray dia efa isan'io teny io Et un avokoa deuxième point qu'on doit réaliser, ary ny teboka faharoa izay mila azontsika c'est que pas tous les chrétiens, dia izao hoe tsy ny kristianina rehetra pas kory tous qui sont unis dans le même esprit de tsy ny l'évangile. kristianina rehetra no iray ao anatin'ny fanahy filazantsara Unis dans un même corps, iray ao anatin'ny tena mais pas unis dans le même esprit de fa l'évangile. tsy iray kosa ao anatin'ny fanahy filazantsara C'est un peu cet état d'esprit ary io toe-panahy io indrindra qui emmène des conflits no mahatonga ady sy fifandirana au sein de l'Église. eo anivon'ny Bien fiangonana qu'elles soient unies, na dia ao anatin'ny firaisana azy izy ireo a membres d'un même corps, samy momba ny tena deux chrétiens, misy kristianina un anankiroa marche dans l'esprit de ny l'évangile, anankiray mandeha amin'ny fanahy ny filazantsara dans un autre ny esprit de anankiray l'évangile, kosa dia fanahy ny filazantsara hafa no andehanany forment toujours partie d'un même kanefa corps, izy roa dia ao anatina tena iray mais ihany ils ne sont pas unis dans l'esprit de l'évangile, dans la manière de fa vivre. tsy iray ao amin'ny fanahy ny filazantsara kosa nefa reto kristianina anankiroa reto a eo amin'ny lafin'ny fomba fiainana ny mahakristianina Clair ou non? mazava sa tsy mazava C'est une réalité. zava-marina zany Mais c'est pas pour ça kanefa tsy noho izany mihitsy que a le corps lui-même est divisé. no tokony hampizara sy hampisaraka an'ilay tena Il maizy reste azy uni et il restera. fa mbola iray hatrany izy ary hitoetra ho iray hatrany Mais la révélation de l'évangile, fa ny fanambarana ny amin'ny filazantsara kosa no mampiavaka et on connaît toutes les fausses doctrines qu'il y a dans ce monde, ary fantatsika tsara ireo fampianarany diso mivezivezy eto amin'ity zao tontolo zao la ty manière que les gens servent le Seigneur, ny fomba fanompon'ny olona ny tompo ankehitriny toutes sortes de doctrines erronées, ireo karazana manifestations Erroneous doctrine. fampianarany diso rehetra ireo fihetsiketsehana samihafa et c'est ça qui divise. ary reny no mampisaraka Mais pas une division qui casse l'unité. kanefa tsy hoe fisarahana ka tonga hatrany amin'ny fampizarana ny tenan'ny kristy tsy ho iray intsony zany Faut comprendre. mila azontsika zany a Le corps de Christ ny manavaka ny atao hoe tenan'ny kristy a de la part des chrétiens, de la manière qu'ils servent. amin'ireo kristianina sy ny fomba fanompony izy ireo an'ny tompo Et c'est ça, ary io anefa ny mampizara dans un sens, amin'ny lafiny anankiray a le service. amin'ny lafiny anankiray dia zao hoe ilay fanompona C'est notre service pour Dieu. It's our ilay service to God fanompontsika ny tompo a that is io no mampiavaka On est atsika d'accord? ao a Alors, je vais vous demander, je vais terminer là-dessus, je vais vous demander d'aller lire I'm going to ask you, and I'm quelques finishing textes. it. amarana koa azy a dia te-aporisika anareo a maky andininy Ce vitsivitsy a qui emmène l'apôtre Paul de venir dire aux chrétiens, faites attention. izay natonga ny apôstôly paoly a hiteny tamin'ireo kristianina mba hitandremana izy ireo Tell them, be careful. De ne pas fréquenter tous les chrétiens. tsy aona sy tsy fampikasoka amin'ny kristianina rehetra En fellowship. Have tsy fellowship ombona amin'ny with kristianina rehetra every zany kind of Christian. Bien qu'on peut les considérer comme membres d'un corps, na dia afaka raisitsika ho mbola momba ny tena ihany azy izy c'est pas ireny nécessaire pour toi de fréquenter tous les chrétiens parce que fa tsy ilainao akory a ny fampikasoka sy ombona amin'ireo kristianina rehetra qui n'ont pas un vrai témoignage, izay tsy manana fijona vavolombelona qui marina vivent dans le désordre miaina ao anatin'ny korontana izy ireo et qui peuvent influencer négativement les chrétiens. ary mety hisarika ny kristianina sasany makany amin'ny ratsy mihitsy aza Parce que le chrétien, satria ny kristianina c'est pas parce qu'il est né de nouveau qu'il est tsy parfait. hoe raha nateraka indray izy dia midika zany fa lavorary sy Il y tanteraka a izy ceux qui prennent des routes fa différentes, misy an'ireo mbola mandray lalakafa Different avenues. non seulement dans tsy la amin'ny fomba révélation de fandraisan'izy ireo ny fanambarana ny amin'ny filazantsara mais ihany dans leur manière de vivre, dans fa leur amin'ny fomba fiainan'izy ireo mihitsy amin'ny fihetsika izy ireo Et Paul met en garde dia tena nampitandry ny paoly de ne pas vivre avec eux. mba tsy arahantsika miaina amin'izy ireny Dans certains textes, il dit ne même pas s'asseoir any avec amin'ny eux. andininy hafa any aza moa izy dia milaza mihitsy aza miara-mipetraka miaraka amin'ny Dans akory notre texte, il dit considère-le comme un frère, mais
arany amin'ny andininy hafa izy dia milaza toy izao koa hoe raisitony rahalahy ihany izy fa aza mifampiraraha aminy aza miombona On aminy. comprend la différence entre les deux. Mino fa azontsika manavaka azy roa, Ça doit être clair. mila mazava amintsika zany e. Mais la base même, c'est que l'Église de Jésus-Christ, tous les Fa ny chrétiens, fototra kosa zany dia izao hoe ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny kristianina nés rehetra de nouveau, izay efa nateraka indray convertis à Jésus-Christ, niova fo an'i Jesosy Kristy font a, partie de ce corps. dia tafiditra isan'io tena Un io. membre de ce corps. Ny tsiraray avy a dia momba n'io tena io. Amen. Amen. Il faut que ce soit clair. Ka noho izany mila mazava amintsika Donc, je vais zany. vous donner quelques exemples. Pas exemple, quelques textes que vous Ka avez. noho izany a anome andiny vitsivitsy azy afaka raisinareo noty a. Ça veut dire la prochaine fois, vous avez besoin d'emmener une plume. Dika zany hoe manaraka nareo mila mitondra stylo a, penina. OK. Ao a. Alors, lisez 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Korintiana voalohany toko fadimy andininy fasifika hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Votre Reto zany ny entomodinareo e. On dit toujours qu'on est à l'école. Lazaina foana hoe isika dia aty Vous allez an-tsekoly. lire 1 Corinthiens 5, verset 9 Dia à zao 13. zany avakinareo a ny Korintiana voalohany toko fadimy andininy fasifika hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo a. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 4. Korintiana faharoa toko faraky ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny Ça, fahaefatra. vous voudrez lire par contre ce verset-là. Ah oui. 1 through 4. Ty kosa tena tiako vakiny ty andininy ty satria zava-dehibe loatra. And I'd Parce like que to c'est read très this en in ligne fact avec with ce you. que je viens de Miala dire. tsiny afa-tsy maintsy vakiko ty andininy ty a satria tena mazava amin'ny zavatra olazay koa. Alors, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Korintiana faharoa toko faraky ambin'ny folo ny andininy 2 voalohany. Corinthians chapter 11, verse Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Engany eka mba handefitra amiko amin'ny adalana kely ianareo kanefa mandefitra amiko any ianareo. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Fa fahasari-piaro araka an'Andriamanitra ny mahasari-piaro aminareo fa nataoko fofombadiny lehilahy ray ianareo mba hatolotra tahaka ny virjina madio ho an'i Kristy. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Fa matahotra fandraony sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsipò sy ny fahadiovana amin'ny Kristy tahaka ny namitany ranany Eva tamin'ny fiendreny. in Christ. Voilà la différence Dia maintenant. jerenareo amin'izay le fahasamihafana. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy nitorianay, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, na ianareo mandray fanahy hafa izay tsy niraisinareo, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, na filazantsara hafa izay tsy niraisinareo, vous le supportez bien. ay tsara ny andeferanareo amin'izany. Paul parle aux chrétiens de Corinthe Miresaka amin'ny kristianina ao Korinto Paoly eto, qui sont tombés dans le piège de la fausse doctrine. izay lafo tao anatin'ny fandriky ny fampianaran-diso. Mais Paul les considère quand même des frères Kanefa mbola niraisin'ny Paoly ho rahalahy ihany izy ireo, partie de ce même corps. And he ary niraisiny a mbola ho isan'ny momba n'io tena io. Mais Paul est concerné par leur état spirituel. Fa Paoly kosa nefa dia tena liana tamin'ny toe-panan'izy ireo, Ils ont accepté un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. satria nanaiky filazantsara hafa izy ireo, nanaiky fanahy hafa izy ireo ary nanaiky Jesosy hafa. Amen. Io zany ilay hoe samy hafa. Paul est en train d'essayer de les ramener, Ka noho izany Paoly dia niezaka ny amerina azy ireo indray, de les ramener vers l'évangile, le vrai. amerina azy ireo amin'ny filazantsara, ilay filazantsara marina. Quoi il leur dit? Ary zany mahatonga azy milaza hoe Supportez-moi, mandefera amiko ianareo, supportez Bear de with ma me. part bear with me. un peu de folie. engany eo izy izy mba handefitra amiko amin'ny adalana kely ianareo. Restez dans l'esprit avec moi. Meteza ianareo hitoetra ao amin'ny fanahy miaraka Remain in amiko. the Spirit. Donc pour conclure, Noho izany amehezana azy a, vous voyez la différence entre l'unité du corps de Christ hitanareo angamba ilay fiombonana sy firaisana misy ao anatin'ny tenan'i Kristy a, et que les chrétiens de ce même sy corps ireo kristianina izay ao anatin'io tena iray ne sont mitovy pas io, tous unis
par le même évangile, are par not le même esprit de l'évangile. necessarily izay tsy voatery ho fanahy iray ao amin'ny fanahy filazantsara. Clair? Mazava, Deux choses différentes. zavatra anankiroa samy hafa Il n'y en ireo a nul pas un. izay tsy voatery hoe manafoana ny ray vokatry ny fisian'ilay ray hafa. Parce que les chrétiens ne marchent pas ensemble dans le même esprit qu'on va annuler l'unité du corps de Christ. Tsy hoe satria tsy miara-mandeha ao anatina fanahy iray akory ny kristianina dia izany no hanafoana ny firaisan'ny tenan'ny Kristy. Ok? Ao Ça va? ao tsara ve? Aujourd'hui? Is that Ao okay tsara for ve you nareo guys androany? today? Hein? Vous avez bien compris? Azonareo tsara, mazava tsara. On va se mettre debout. Hitsangantsika dia hisaotra ny tompo Oui, a. alors je vous donne encore un texte, 2 Thessaloniciens 3, versets 14-15. Ay mbola misy andininy ray farany nomeko anareo a Tesaloniana faharoa toko fahatelo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy Et ambin'ny même folo. de la part de Jésus. On vient de lire le texte tout à l'heure. Matthieu 18, verset 15 à Eny 17. avy amin'ny Jesosy ihany koa aza dia misy teny afaka vakianareo reo a Matthieu toko fahavalo ambin'ny folo a ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ok? Vous allez lire ces textes-là pour vous-même. Vous allez comprendre la différence des chrétiens qui marchent d'un esprit. Ao mino aho fa vakianareo reny andiny ireny rehefa avy eo a dia ho hitanareo mahasamihafa an'ireo kristianina izay mandeha ao anatina fanahy hafa. Allez, on se met debout. Dao amin'izay ary tsika hitsangana e.